Zay ny lafiny fanabeazana fanroso tamin'ny fitokonana ihany koa ny mpiasan'ny fizahan-tany androany maraina noho ny tsy fandoavan'ny tompona andraikitra ny tambo-karama na ny prime izay tokony efa noraisin'izy ireo. Ny akon'izay rahantsika mirotsitra kotonindray ny sariny Stefana Razafimanimby. Nikatona tanteraka ny birao eny anivon'ny ministeran'ny fizahan-tany ary tsy nisy niasa ihany koa araka izany ireo mpiasa teny an-toerana. Ny tokony teo manoloan'ny vavahadin'ny ministera araka izany ireo mpiasa mivondrona ao anatin'ny sendika'ny mpiasan'ny fizahan-tany na ny CMPFI noho ny fizirizirina eo amin'ny mpitondra noho ny tsy fandoavana ny prime amin'ireo mpiasa izay mbola tsy azo ny taona 2024 sy ny semestriel 2023. Misy moa zany ny hetsika ataon'ny mpiasan'ny fizahan-tany taorian'ny assemblée générale izay nataon'ny mpiasa tamin'ny 20 Jolay 2024 izay malaza fa mitokona ny mpiasan'ny fizahan-tany mba fitakiana ny prime ny mpiasa annuel 2012 sy semestriel 2013. Natao fitokonana satria tsisy ny fampiraharaharana fa to fandrahonana no azonay ho an'ireo izay mpitarika syndika rehetrarehetra sy tompona andraikitra izay manao fitakiana io ka izay no natonga anay nanao izao hetsika izao. Manodidina ny 4 tapitrisa ariary ny totalin'ny vola izay natokana ho an'ny prime ho an'ireo mpiasan'ny fizahan-tany. Nambaran'ireo amin'ny sendika moa fa mianteva avy hatrany amin'ireo mpandraharaha eo amin'ny resaka fizahan-tany avy hatrany ny fitokonana izay ataon'izy ireo. Mpiasa maherin'ny 200 moa ankehitriny no ao amin'ny fizahan-tany. Raha tsy voavaly amin'ny zoma izao moa ny fangatahana dia mbola hitatra ny fitokonan'ireo sendika ny mpiasan'ny fizahan-tany.